Joyeux anniversaire Ankiradio. Joyeux anniversaire Ankiradio. Faly miarahaba ny Ankiradio natratra izao 15 taonany izao. Andriamanitra ny omba sy tantana mandrakariva ity onjam-peo ity dia ho tratrany taona manaraka indray. Mirary soa ny Ankiradio ny amin'izao 15 taonany izao araky ny joba toko fahavalo andiny fafito hoe kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny hafaranao. Kely tokoa ny andohan'ity onjam-peo ity fa ho lehibe ny fiafarany ary anakoako maneran-tany ataona fanahin'olona marobe indray izao onjam-peo maminay izao dia mirary soa ny pasteur mivady amin'ny fitantanana sy fitondrana an'izao onjam-peo izao dia maheriza foana amin'ny asan'Andriamanitra pasteur dia Andriamanitra ny ampitombo ozitra anareo foana amin'ny asan'Andriamanitra dia alleluia amen. Alleluia. Dia misaotra an'Andriamanitra antsika amin'izao fatakarana 15 taona Ankiradio izao. Dia misaotra an'Andriamanitra antsika satria te foana fanahin'Andriamanitra nanome ireo ny tantana mba nahatonga faran'olona be dia be izay mahatsapa hery nandray fahasoavana tamin'ny alalana Ankiradio ity. Dia isaorantsika Andriamanitra izany dia mankasitraka koa nareo vady izay mikelaina amin'izao amin'ny Ankiradio izao. Dia Jesosy mbola hanome hery anareo ary mbola hanositra anareo foana Jehovah Andriamanitra mbola ataona fanan'olona be dia be mihitsy amin'ny alalan'ity Ankiradio ity. Dia Jesosy hamaly fitianareo dia mirary soa any Ankiradio mbola ataona fanan'olona be dia be andrivona tapotrisana ho any amin'ny Jesosy dia teny Jesosy tsika rehetra. Alleluia amen. Halleluia, mbola faly miarahaba pasteur amin'ny vady ny tenako Raberakotry Salama sy Mabionina amin'izao tsingeny taonany Ankiradio izay feno 5 taona androan'izao. Dia miarahaba anareo sy mirary soa anareo mianakavokely amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonareo ary fitohana filazany tsara izay nataonareo nanentona ampiasain'Andriamanitra anareo amin'izany fitohana filazany tsara zany ary anisany naresy lahatra tamin'izany fitohana filazany tsara zany izay nandritrany 2019 nanarako ity fandaharana sy miaraka mivavaka taminareo ka mbola eto androany. Dia Andriamanitra manan-karena pasoavana ambany fitiavananareo hatrany hoy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joba toko 7 andiny faha-20 dia milaza hoe izay sofinanandreo izy nanao ahoe sambatra ary izay masina hitako izy dia ho vavolombelona ho ary. Dia tena vavolombelona an'Andriamanitra tamin'izany asan'Andriamanitra izay nataonareo nandritra ny 20 taona izany ary narisy lahatra anay ary nitonga fanasitranana tamin'izany fanompoanan'Andriamanitra zany nitoery sy fifaliana ny ranomasy taloha amin'ny mandany olana dia voafafa avokoa rehefa miaraka tamin'izany Jesosy Kristy izany. Dia tsy kely tsy foana fikelezana ry aina izay nandritra ny fitohana filazany tsara izay nataonareo dia Andriamanitra zany hamaly fitiavananareo hatrany ary manentana antsika rehetra hanaradian'Andriamanitra anofan'Andriamanitra hanaraka izay fahamarinana iain'ny fahalatsana rehetra fa ary tanao fahafitiavana lehibe izany fanompoanan'Andriamanitra zany. Dia miray soa amin'ny Ankiradio. Dia merci. Alleluia, tain'i Jesosy antsika rehetra dia manana fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy mpanaraka vafoka fiambinana sy mpiheno Ankiradio dia manana fiadanan'ny tompo koa amin'ny pasteur mianakavy amin'izao androan'izao ny nahazahoana ny 15 taonany Ankiradio. Dia isaorana manokana ny anareo pasteur nanao an'izany dia nanaiky ny tolotsainan'Andriamanitra ary mbola mirary soa n'izany Ankiradio zany foana ako amin'ny ity androany ity dia mba haharitra ny izany tsy ho tapatapaka ary mbola hahataona fanahin'olona marobe ho any an-danitra izany Ankiradio zany sy izay rehetra mpanaraka koa mba hijoro tsara mba hahazo lesona tsara amin'izany Ankiradio zany mba tsena Jesosy eo amin'ny rahona lanitra amin'ny fotoana
amin'izay aviny eo amin'ny rahoan'ny lanitra. Dia mirary soa akiradio tombohositra mofasoavana zany akiradio malalanay zany dia tanin' Jesosy atsika rehetra. Halleluia, amen. Manaraka indray.